manoloana an'ity toerana zay isin'ny Toby ny ACV eto Madagasikara, zay rehefa nijerena ny ankapobeny ny vahoaka dia misy reny olona zay ahilikiliky ny fiarahamonina. Ary ao anatin'izay zavatra zay dia nahazo vina tao anatinay izay no hoe reny adala rehetra eto amin'ny tanàna na marina eto Madagasikara dia ho avadika ho lasa ho kristianina vaovao. Ary zay indrindra no nandraisana fanapahan-kevitra mba hoe inona no atao amin'izy ireo. Tsy mahavita ninina nefa raha vao tsy miaraka amin'ny tompo fa misy teny tompoko miteny manao hoe avoay ny devoly. Io zany dia nangonina amin'ny toerana iray ireo adala na antsoina hoe marary saina dia mba somary ampianay hoe ny avatsika. Dia nangonina amin'ny toerana iray ary izy ireo ary dia tamin'izay fotoana izay dia natao ny zavatra rehetrarehetra mombamomba ny zay hoe ahafahan'izy ireo ny andray fahasalamana na fio ihany koa velona tahaka antsika izao. Dia tao anatin'izay zavatra zay nananganana toeran-kena eto Madagasikara. Ary dia mino aho manantenao fa ngao dia tsy mamely mana diso an'izany Andriamanitra fa tanterahany foana le hoe Jesosy Kristy tsy mova omaly anio ary mandrakizay. Nanasitana olona izy fa iny dia mbola manasitana olona saketriny. Ary eo ihany koa hoe nisy adala zay niona taminy tao amin'ilay toerana feno fasana dia rehefa niona tamin'i Jesosy ireo demoniaka io dia nohany Jesosy ilay devoly dia lasa ilay devoly ary dia asaina tsara izy tao Gerasena izany. Dia io no nandraisana ny anarana hoe Toby Gerasena. Dia mino aho zany manantenao fa tsy miova tokoa ny tompo ho maty sy ary mandrakizay. Ary dia mbola afaka andeha ampiatra an'izany ary izany tsy vitany esy nitataka fahaizana fahalalana fa tsy maintsy miankina amin'ilay herin'Andriamanitra ary mampiasa ilay tenin'Andriamanitra fa izy no hery fa ahafana manatanteraka zany. Dia mino aho fa ho faly ianao anaraka ny zava-misy sy ny zava-mitranga amin'izany toerana antsoina hoe Gerasena zany na le Toby. Ka dia nofinaritra ary dia ahita zavatra ianao, alala zavatra anao, andray zavatra anao ary anana fanapahan-kevitra aoriana zany. Eny ary tonga eto amin'ny Toby moa zany isika ary eto ny tomako anao ny amin'ny tian'ity fampahafantarana ho an'ireo olona zay hitazaina ato amin'ny Toby. Ny Toby Gerasena moa dia Toby natao hitazaina hikolokoloana an'ireo marary saina na tonga amin'ny teny malalaka hoe adala kanefa dia ataontsika hoe ny avatsika no filaza azy. Ao amin'ny Toby dia maro ny zavatra atao ao ary fianarana daholo ny rehetrarehetra ao. Tena zany dia reto olona ato amin'ny Toby dia namena fianarana. Ao ny fanadiovana ny fitafiany manasa lamba izy ireo ary dia mampime ary toa matsikaiky ihany ny mahita azy ireo
fa taona maro moa izy ny lasa-dala zany a, ary de tsy misy zavatra ainy zany, de namparasana lamba daholo moa izy a, de hitatsika anao a ry sobory a, ry todosoa, ry zizelle, ry le mazava, de samby nandray daholo a izany fanasan-damba izany. Ka de santinany de hitanao eo le mazava, hitanao eo ry todosoa, hitanao eo koa zizelle manasa ny lambany a, ka miteny zay hoe zay lamba maloto nareo a de nareo ihany manasa anazy, tsy misy olona antenaina anasany fitafianareo, fa de nareo ihany a no manasa an'izany lamba nareo izany. De ao ny faly a, ao koa ny toa hafahafa na ny fahitana ny endriny ary a, kanefa moa dia ampianarina azy ireo zany a eto amin'ity Toby Guerasena ity. De ao mandeha manampy ny lambany avy eo, de ao ry soa, ao ry le mazava, ao ry zizelle, ao ihany koa ry maro be moa izy ireo ato amin'ny Toby a, de samy nandray anjara amin'izay antsoina hoe fanapasana ny lamba an'izay a, ary de avy eo a rehefa maina indray ny lamba de asaina izy ireo a maka an'izany lambany zany. Ka dia ny ato amin'ny Toby zany de zavatra maro no atao a eto amin'ity Toby Guerasena ity, ary zay ataony ny olona antsoina hoe salama saina de voatery tsy maintsy ampianarina azy ireo. Ka dia maro zany ny zavatra ho atao a eto amin'ity Toby ity. Tao anatin'izay ihany koa de nisy ireo antsoina hoe fanomezana izay azo a avy tamin'ireo olona malala tanana, ao ny nanome akanjo, pataloha, nanome fitafiny hatramin'ny lamba, poketra, de ny vehivavy moa mazava ho azy fa namena ny poketra, ary ny lehilahy dia namena ihany koa zay fitaovana sahaza azy zay. Ary tamin'izay fotoana zay a de afaliana no an'izy ireo satria mba somary nisy hoe endrika kilalao kely a natao, izany hoe ny fonosina tanaty sachet ray a lehibe, ny entana sahazany tsiraray avy, de avy eo a de hitanao amin'io sary io a fa mifanakalo entana izy ireo a, fanakalo a, de somary nisy hira mihitsy ary tamin'izay hitanao a amin'ny alalan'ireo sary ireo. De namba matsikaikina ny nampime ihany koa de hoe rehefa voarainy le sachet ngedangeda de tonga de nitazominy le raika tsy nalefa antsony, kanefa tsy zay nitanjona anay fa hoe apita mandrapatapitra an'le hira, de jereo tsara moa de ahita zavatra ianao. Fa raha olona atao hoe mbola ao anatin'ny fahadalana reo tsy tafavoaka mihitsy a izay zavatra natao zay. Kanefa de misaotra ny tompo moa noho ny fahasalamana nomeny Jesosy a, satria Jesosy ihany mahay izay zavatra zany a, dia tao anatin'izay zavatra zay a de nanehoan'Andriamanitra ny zava-magaga araka lazainy fa hoe izy ny tsomova omaly anio ary mandrakizay. Ka dia fifaliana sady no isaorana anareo rehetra zay nanohana nananampy a tamin'izany fotoana zany a ho an'reto tsy salama atsika reto. Tenitsika na malagasy de milaza manao hoe ny adalan'olona ho ny mezana lavo fa ny adalan'ny tena ny tafindamba. Noho izany de atsika reo
dia mitoy ihany ny tantaratsika sy ny resaka momba ny toby. Ny toby Gerasiana hoe aho de tena mamolavolona olona mihitsy zay tsy amin'ny fahaizana fahalalana fa amin'ilay herin'Andriamanitra velona. Ka noho izany dia ao anatin'izao zava-misy ao amin'ny toby zao dia ahitana an'ry Gisèle zay hitsapana azy hoe fa tena salama moa ty Gisèle ty sa manahoana ny tena fandeny dia namena vola mba andeha hanao bazary nanao tsena de tao anatin'izay zavatra zay de nisoratana ny taratasy hoe tiany avy ry Gisèle no zavatra hovidinao. Faly mihitsy Gisèle ary namena vola. Rehefa nahiratra moa ny sainy de efa nahainy compte izy de nalala hoe vola tokony andehanany entina miantsena de namena latsaky zay izy fa mba nilaviny le izy nilaviny le izy hoe tsy mahazo zavatra zany ty hoy izy. De hoy zay taminazy hoe maninona ary raha mba vidiano any fotsiny de mety hivarotra anao tsy amen'olona hoy izy. Fa inona moa ny antony tsy namezan'olona anazy? Izy le hitan'olona teo an-tanàna hoe adala azonao adala izy de lasa tsy atokisan'olona kanefa moa de nalefa izy teny an-tsena de miafahafa ihany alohan'olona le hitantsika amin'ireny sary reny miafahafa le olona kanefa rehefa tena tokony tokoa de mividy zay zavatra zay ary rehefa voavidiny zay dia todidonody izy de nitodidonody izy de faly mihitsy izy netiny fa ty ndray fa zavatra mahagaga kely tsy mampimendray inona ozy ianao rehefa tonga tamin'le mpivarotra akondro izy satria akondro iny tena tiany mihitsy lay akondro ary tao anatin'izay zavatra zay fantatra fa 3 ariary zato ny akondro ny akondro vidiny 500 de rehefa mividiny le akondro 500 de fantany zany isa hoe tsy maintsy hoadina rehefa tonga any de inona ozy ianao zavatra nisy tsy nikitily le akondro amin'le 3 ariary zato fa nety vidiny tsara le 500 fa zao nangataka gadony izy de rehefa nangataka gadony izy de iny no hoan'ny teny an-dalana zany tena mavelom-parantenana zany sitan'izy noho nylay devoly mivoaka tao anatiny ka ny devoly zany rehefa mivoaka ao anatin'olona de manomboka manana saina ary saina tsy azo fitana ny olona rehefa manino rehefa tsy misy tsony ny devoly. Ka eto zany de te ilaza amitsika te hanambara amitsika fa tsy misy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra tao ary zay indrindra no mbola any an-tanana ianao aza misalasala miona aminay ifampiresana 032 83 814 37 032 83 814 37 034 16 670 66 ary raha mail na mailaka dia acv@madagascar@gmail.com ary raha Facebook dia jereo fotsiny hoe Ndimby Rakotarosoa na hoe Kristiana vaovao de ahita izay zava-misy zay ianao ao amin'io toerana io. Ka noho izany dia vonona izay araka amin'ity salamatsika kanefa miara-miasa atsika fa tsy vita rery io fa mila mifanampiana avy amintsika sy mifanohana.
zany no zavatra misy a zavatra miseho zavatra mitranga ka azo ampiarina hoe aho eto amitsika izay baiko efa nimeny Jesosy hoe avoiny devoly no zany ary dia azotsika natao mihitsy no mandroaka ny devoly na izana izy io fa na io azo oasina na eo amin'ny 1 kilometra na amin'ny 10 kilometra na amin'ny 100 kilometra na amandrivo na manalina kilometra ary dia azo atao mihitsy ny mandroaka ny devoly ka noho izany dia aza misalasala ary ianao miaraka aminay am'ty aloty ohatra marary venao apetao faritra marary ianao ary ny tananao manana olana venao apetao milonao ny tananao ary raha dia ho afaka mifamatorana mahazo ianao dia tsanganao milanitra ny tananao any koa ny ho avanao izay ao anatin'ny fahaseranana anao satria voniando be izy tratrany adalakely izy tratrany ambalavelona izy ary totaka ny verisainy tsotra tsy zaho no manao azany fa iraka koa hoe avoiny devoly izao anaraka an'izay mino ametra tanana marary dia ho sitrandreny androaka devoly amin'ny anarako dia voaka ny devoly noho izany ary fotoana mety zao andraisanao fanasitanana andraisanao vaolana eo amin'ny fiainanao ary ho tapatapaka zany fampatorana tsy mahazona zany satria lay tompontsika nene tsy mio omaly anio ary mandrak'izay mavakarytsika ny raina ihany an-danitro misaotra anao zay manana tompo ratsy fotoana afana mivavaka ao no marary mametraka ny tanany eo faritra marary ary izy amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta miala ny aretina miala papakany na aretina vaovao na aretina tranainy tsy misy an'izany aretina mitaiza zany fa dia miala daholina amin'ny anarany Jesosy no le dikako Jesosy sarobidy ao manana olany mametraka tanany eo amin'ny lohany izy ianao Andriamanitra mpamakolana vao ny olana aminy ao ihany koa voafaty tapatapako amin'ny raso sarobidiny Jesosy zany famatorana zany sitrana ireo zay tratra fanaratsy maloto miala daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy atsika ny andavaka ny elo saotra Jesosy amen eny zay zany fotoanatsika ary dia minoy ianao fa anao zava-magaga amin'ny tokantranonao amin'ny tompo tsy ianao le talojony io fa noho ny fandraisanao le tenin'Andriamanitra zay nahitanao koa hoe ny zava-magaga natao tompo iny dia mangataka anao hoe ataovy amiko zany Jesosy eo dia mino aho fa anasitrana anao sady ny tompo manolona no fiainanao ka dia zay zany ny androany toizatsika indray manaraka hoe ahoana ny fivoaran'ilay olona zay tao anatin'ny famatorana dia ahita ianao dia masotoa manaraka hatrany hatrany zany fandaram-potoana zay mihinanao zany tahiny Jesosy